ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika. Amen. Dia ampifaliana indray riavana no iarabana antsika rehetra isa-tokantrano isam-baravarany ary anasana antsika iompo-pamampanahy amin'ity fanompoam-pivavahana anio alahady 5 ny volana aprily 2024 ity. Fanompoam-pivavahana miompanahitrany amin'ny lohahevitra izay banjin'ny FJKM manao hoe mampiorina ny mino ny fanavotany Kristy. Ary ity alahady ity koa riavana dia natokany foibe FJKM hitondrana mambavaka ny topaza na ny toeram-panabeazana ny zaza, toeram-pamonjena ny zaza eny Ambohipotsy. Ny salamo 770 ary no iderahantsika an'Andriamanitra. Salamo 770 ny 1 hatramin'ny 5 aorian'izay ny hira 410 ny 1 sy ny 3. Ndeha riavako iarahantsika mamaky ny salamo 770 1 hatramin'ny 5 amin'ny anaran'ny Tompo. Aleluia! Miderahan'i Jehovah ry any an-danitra, mideraha azy any ambony, mideraha azy ry anjeliny rehetra, mideraha azy ry miaramilany rehetra, mideraha azy ry masoandro amam-bolana, mideraha azy ry kintana mazava rehetra, mideraha azy ry lanitry ny lanitra, ary anareo rano ambonin'ny lanitra. Aoka hidera ny anaran'i Jehovah ireo, fa izy no nandidy dia ary ireo. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, Andriamanitra i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitra ny firenena rehetra, Andriamanitra ny isam-pianakaviana, midera sy mankalaza anao izahay, fa mendrika ho anao indrindra izany. Manandratra avony voninahitra ao izay Andriamanitra, fa ianao irery ihany no Andriamanitra, izay nanavotra anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Ankehitriny ary, ekeo sy hamasino ity fanompoam-pivavahana ampitaindavitra ity, mba ho voninahitra ao, ary tafapaka amin'ny isa-tokantrano, hitondra famonjena sy fampahirezana, fifaliana sy fiadanana ho an'ny isam-batan'olona. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpanavotra anay no angatahana izany. Amen. Eno ampanajana riavana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ny lohabava Jesosy ka nampianatra hoe sambatra ny malahelo am-panahy, fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory, fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no andovan'ny tany.
sambatra nona sy mangetaetan'ny fahamarinana fa izy no vokisana, sambatra ny miatra fa izy no iantrana, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra, sambatra izay enjehana no ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny danitra. Isika rehetra kosa hanambarany hoe sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Izao kosa ary sika riavana malala dia andeha hifona sy hibebaka no ny helontsika eto anatrehan'Andriamanitra. Ary aorian'izay no anaovantsika ny hira fa 920 andininy voalohany. Hira fa 920 andininy voalohany aorian'ny vavaka fifonana. Iombom-bavaka isika. Mifona aminao zay Andriamanitro, fa tsy araka ny fahasambarana heverina isokatsahana hifatratra ny fahasambarana tolotrao izay nambaranao mazava tamin'ny sitraponao. Zany mahatonga anao very hevitra sy tsy hanam-piadanana, ary mahatonga indrindra koa ny firenenay ho sahirana sy hikorotan-dafy. Diso zahay Tompo, satria tsy manatanteraka ny sitraponao. Meloka ny firenenay, fa tsy makatoa ny teninao. Koa mifona aminao izahay, mamelany helokay, mamelany heloko ny ankohonana sy ny fianakavianay, mamelany heloko ny firenenay. Eny Tompo, mamelany heloko izao tontolo izao ianao. Noho ny zanakao fadira novana teo ambony hazo fijaliana sy noho ny raha izay nalatsany, vonjeo ka sitrano zahay ry Andriamanitry ny famonjenanay io. Amen. Raiso amin'ny finoana ry havana malala ny teny soamafaly izay omen'Andriamanitra antsika ho famelana ny helontsika. Fa hoy ny Tompo Andriamanitsika, mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloky ny kibony? Eny mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino anao. Fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo hoy Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanananareo fanantenanany amin'ny farany. Ary antsoa ianareo ka handesy hivavaka amiko, dia hiaino anareo aho. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anambarana aminao hoe voavela ny helokao noho ny fitiavan'Andriamanitra anao ao amin'ny Kristy. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Nianyangazoko, nikeleza anaku, nivavaha, wanizao tontolo izao, nijuru, nituri, amafaza tenisu, vanitupu befiti, numanu anahana, zaruja
nilalanao kanefa matokitoko mandrandao ny masona fambola ao ny tomposo izy no amenao kahampandresy izao no maherenza fa ny tompo mombanao ny fanekempinoana laharana faefatra riavana malala no iarahantsika mamaky sy manonona ho fanambarantsika ny finoantsika eto anatrehan'Andriamanitra. Dia ary araka anambara ny finoantsika isika. Manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Sy araka ny teniny nataony Andre hoe efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teniny nataony Samaritana hoe ny tenanay no nandreka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teniny nataony Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teniny nataony Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitra. Amen. Dia anterina trany ry havana ny fiarabanantsika rehetra mbola omen'Andriamanitra tombonandro hahavelomana mahatratra ity anio alahady ity. Mitondra mambavaka atsika mandrakariva ary mametraka atsika ambany tana maherin'Andriamanitra eo ampandalovana izao fotoatsarotra iainantsika ankehitriny izao. Mirary fahasitranana soamatsara ho an'ireo tsy salama ary mitondra ny fampiononana feno sy ny fampaherezan'ny fanahy masina ho an'ireo fianakaviana izay namoy avatiana. Dia mitoy hatrany aloha izany ry havana malala ny fiombonantsika amin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana isan-kalahady amin'ny alalan'ny FB sy ny YouTube arakaraky ny fivoaran'ny toe-draharaha eto anivon'ny firenena arak'izay mety mbola fanambarana avoakan'ny fitondram-panjakana. Fa ankehitriny kosa satria moa alahadin'ny topaza na ny toeram-pamonjena ny zaza ity alahady anio ity dia indro ampitaina amintsika ny hafatra mahakasika izany. Hafatra ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ity alahady fa 5 aprily 2024 ity no natokany FJKM fiombonam-bavaka sy hanohanana ny topaza. Asa iray izay sahan'ny FJKM amin'ny alalan'ny komity mpitantana sy ny talen'ny toeram-pamonjena ny zaza FJKM izay miorina ao Ambohipotsy Antananarivo. Miara misaotra an'Andriamanitra isika fa na eo aza ny zava-manahirana toy ny vokatry ny valanaretina sy ny fiatraikany eo amin'ny fiangonana sy ny firenena ary ny fiarahamonina dia tsaroana hatrany ny tanan'Andriamanitra mitantana sy miahy ny topaza. Tsy tapaka ihany koa ny fanohanana amin'ny endriny maro ataon'ny fiangonana sy ny fikambanana samihafa ary ireo olon-tsotra ka ny lorana fisaorana mba hampakasitrahana feno. Ankehitriny ny fianakaviam-ben'ny topaza dia fitambaran'ny mpanabe sy ny tompon'andraikitra miisa 12, ny ankizy beazina miisa 720, 320 vavy, 520 lahy. Ny zandry indrindra amin'ireo dia 12 volana ary ny zokony indrindra dia 13 taona. Ny 12 amin'izy ireo dia manovo fahalalana amin'ny sekoly samihafa. Ny topaza no mihatsoroka manontolo ny fiahiana ara-batana sy ara-tsaina ary ara-panahy azy ireo amin'ny alalan'ny fanohanana ataon'ny fiangonana sy ny fikambanana ary ireo malala-tanana. Ny topaza no tanan'ny fiangonana manatanteraka ny tenin'Andriamanitra manao hoe mitsangana areno ny zaza ka tantano fa ataoko firenena lehibe izy. Genesis 2:20, ny 2:7 sy 7:20. Amin'izany no anehoanay ny mahazava-dehibe izao aladin'ny topaza izao sy ny fiarahantsika manompo. Eto ampamaranana ry havana, tsaroa fa vitan'Andriamanitra ny asany fa tanana ampiasaina isika fiangonana
Tolorana fisaorana sy fahakasitrahana ianareo rehetra mpiombinaina na amin'ny alalan'ny vavaka na amin'ny alalan'ny fanohanana fanomezana mivantana, satria ao aminareo ny fanahin'Andriamanitra. Koa izay mbola atsin'ny tompo hanolotra fanomezana ho fanohanana dia afaka manatitra izany mivantana etỳ amin'ny Topaza Lo VV 65 bis Ambohipotsy Antananarivo, na manatitra mivantana ao amin'ny Foibe FJKM komity mpitantana ny Topaza. Teo an'Andriamanitra irerany ny voninahitra, ny filoha. Dia izay riavana no hafatra pitaina amintsika ho voninahitr'Andriamanitra izay rehetra voalaza. Iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izao, hanao hira anankiray ny amboara-peo. Mialohan'ny hamakinany soratra masina, mbola hiara hivavaka isika. Hivavaka isika. Dia raina sy ankalazaina ny teninao Andriamanitro.
fa ny teninao naharina izao tontolo izao sy ny siam-piainana ary mbola mitondra fahariana vaovao amin'ny andronay ankehitriny. Hamaky sy aino izany ary zahay, hitory sy hanambara ihany koa. Ny fanahinao masina ny hitsilo sy hanazava mba hamira piratany teninao amin'ny fiainany vahoakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Oabolana 12 ny andeniny 4 ka hatramin'ny 9 tohizana amin'ny Matio 5:20 ny andeniny 10 ka hatramin'ny 4:20 faranana amin'ny Jaona 1:2 ny andeniny 1 sy ny 2. Ovakitsika misesy ireo tenin'Andriamanitra ireo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ny valiny fanetretena sy ny fahatahorana an Jehovah dia arena sy voninahitra ary fiainana. Tsilo sy fandrika no amin'ny alehany maditra, fa izay te hiaro ny ainy dia manalavitra izany. Zara amin'izay lalana tokony alehany zaza, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Mitandrema fandraomanao tsinitsinina na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny ianareo, fa lazaiko aminareo, ny anjely any an-danitra mahita mandrakariva ny tavan'ny raiko izay any an-danitra. Ahoana no hevitrareo? Raha misy olona mananondry 100 ka maniny anankiray, moa tsy hamela ny 750 eny tendrombohitra va izy, ka handeha hitady ilay nani. Raha tahany hitany izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa, fa mahafaly azy iny no ny 750 izay tsy nani. Ary tahaka izany, dia tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho very na dia iray aza amin'ireny madinika ireny. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota, dia manana solovavo amin'ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina, ary izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny ihany izao tontolo izao koa. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jesosy tomponay, ambarany famonjena, zay nataonao faizay, asehoinao ny hery, namonjenao marobe, ny mpamonjy olombery, mamonje indray ane. Mbola ampitombony amintsika hatrany hatrany ny riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny Jaona 1:2 ka ny andininy 1 sy 2 no hitondrana ny hafatra ho antsika amin'ity alahady farany amin'ny volana Aprily ity. Farana amin'ny volana Aprily, miditra ihany koa zao ny ririnina eto Madagasikara. Volana Aprily farany ihany koa anio, zay hibanjinantsika ilay lohahevitra manao hoe mampiorina ny mino ny fanavotany Kristy. Andininy 2 ihany izy reto ry havana malala, ka dia hiverenantsika vakina indray mandeha. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota, dia manana solovavo amin'ray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina, ary izy ho avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Amen. Fampahatsahivana kely vetivety ry havana, Jaonina apôstôly no manoratra ity epistily ity
ao anatin'ilay atao hoe epistily katolika, izany hoe nosoratana ho an'ny fiangonana maneran-tany, nosoratana ho an'izao tontolo izao. Jaona apôstôly mpanoratra nanoratra ihany koa ny filazantsara fahatelo ary manoratra ny apokalipsy. Eto amin'ireto andininy roa ireto no ahitantsika ny foto-kevitra ngeza be eo amin'ny finoana kristianina, indrindra ny finoana mahaprotestanta réformé atsika. Ireo andininy roa ireo mantsy dia mametraka mazava fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany no ahazahoantsika mangataka amin'Andriamanitra. Izany mahatonga antsika rehefa mivavaka ny hoe tononona mazava angatahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavaka izay ataontsika, satria Jesosy Kristy irery ihany no mpanalalana na mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra ray. Reto andininy roa ireto dia azo aravina amin'ny amboaran-kevitra tokana manao hoe mila ny Jesosy mpanavitra isika ary mila ny Jesosy mpanavitra izao tontolo izao. Mila ny Jesosy mpanavitra isika ary mila ny Jesosy mpanavitra izao tontolo izao, satria voalohany Jesosy no misolo vavantsika eo anatrehan'Andriamanitra ray, ary ny faharoa Jesosy no fanatitra fampitoniana ny fahatezeran'Andriamanitra. Jesosy no mpisolo vavantsika eo anatrehan'Andriamanitra ray, Jesosy no fanatitra fampitoniana ny fahatezeran'Andriamanitra. Voalohany ary havako, mila ny Jesosy mpanavitra isika, mila ny Jesosy mpanavitra izao tontolo izao. Voalohany Jesosy no mpisolo vavantsika eo anatrehan'Andriamanitra ray. Hoy ny andininy voalohany tapany faharoa, raha misy manota dia manana solo vava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Tsy mila manokatra baiboly grika na teny fototra isika fa efa hazavain'ny baiboly malagasy ery amin'ny farany pejy ery ny dikan'ilay hoe solo vava, parakleto, solo vava. Ary amin'ny Jaona toko 4:40, andininy 2:40, filazantsara nosoratan'i Jaona, dia io parakleto no androna ny fanahy masina. Fa eto amin'ny epistily izay soratan'i Jaona kosa, ny parakleto na le hoe solo vava dia androna an Jesosy Kristy. Izany hoe eto an-tany, eto ampamakivakiana izao fiainana izao, dia ny fanahy masina no misolo vava atsika, mampahery atsika, mitary-dalana atsika. Fa ny an-danitra kosa, arak'izay voalaza ny epistiliny Jaona eto, dia Jesosy Kristy no misolo vava atsika eo anatrehan'Andriamanitra ray. Ilay solo vava, parakleto, voambolana, fampiasa mandrakariva amin'ny sehitry ny fitsarana, ilazana olona iray mijoro eo anila, misolo tena, miaro izay voapanga, mifona ary miady mafy, mangataka tsy mitsahatra. Izany no asan'i Jesosy Kristy izay efa niakatra any an-danitra ka mipetraka eo an-tananankavanan'ny ray, izay tena mbola miady mafy, mangataka ho atsika, miaro atsika no ny heloka sy ny fahotantsika. Jaona apôstôly eto ry havako malala dia manindry mafy mihitsy ity anaran'ny mpisolo vava ity, ambarany eto hoe mpisolo vava Jesosy Kristy ilay marina. Jesosy dia fampiasa amin'ny hoe Andriamanitra nanakaiky ny olona, Andriamanitra te iompiainana amin'ny olona. Ka ny epistiliny Jaona eto zany raha manoratra eo anatrehan'izay fahotana, eo anatrehan'izay eloka ka hiampangana antsika eo anatrehan'Andriamanitra, Jesosy dia tena miompi-piainana amintsika. Ary fotoana mihitsy zao vaninandro diavintsika izao, hanamafisana izany fiombonam-piainana amin'ny Jesosy izany. Ampiasaina ihany koa eto ilay anarana hoe Kristy, ny dikany dia fantatsika loatra, ilay voaositra.
io mpisolo vava io dia voaositra hanana fahefana fely hiaro ny mpanota ka tsy misy afaka hiaro atsika afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Ary dia mbola ampiasainy tokoa ho fanondronan'i Jesosy Kristy ny hoe ilay marina tsy nanan-keloka, tsy nanam-pahadisolo, tsy nokasinota, ka tsy mila mpisolo vava hafa isika afaka hisolo tenantsika, afaka hanavitra atsika afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Ry avaka malala rehetra amin'ny tompo, be loatra ny fahotantsika, maro loatra ny fahotany izao tontolo izao, tsy afaka amin'izany isika na miezaka arak'izay herintsika azy, fa noho Jesosy Kristy mpisolo vava mifona ho atsika eo an-tanana ankavan'Andriamanitra ray, dia misaotra sy mankasitraka azy isika noho izany asa masina lehibe tanterahany izany. Mampiorina ny mino ny fanavotany Kristy, mila mpanafitra isika, mila mpanafitra ny firenetsika, mila mpanafitra izao tontolo izao, dia hanamafy ny fiombonam-piainana amin'ny Jesosy Kristy isika tsiraray avy, fa izany ihany lala tokana ahafahan'i Jesosy Kristy misolo vavantsika eo anatrehan'Andriamanitra ray. Faharoa ry havako, mila mpanavitra isika, mila mpanavitra izao tontolo izao, satria Jesosy no fanatitra fampitoniana ny fahatezeran'Andriamanitra. Hoy ny andinin'ny faharoa, izy no avitra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny atsika ihany, fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Avitra, midikany amin'ny teny fototra eo amin'ny fanambanin'ny pejy eo ihany, fampitoniana, fampionona pahatezerana. Ny fahotany izao tontolo izao no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Aty amin'ny testamenta vaovao ry havana, na ny filazany tsara na ny epistily, tsy dia mivoy loatra ny fahatezeran'Andriamanitra, satria moa ny testamenta vaovao dia tena andro ny fitiavan'Andriamanitra, andro ny famonjen'Andriamanitra izay nanirahany an Jesosy Kristy zanany lahy tokana, ka dia ny fitiavana sy ny fahasoavana no azavaina sy voizina matetika ao amin'ny testamenta vaovao, fa any amin'ny testamenta taloha dia mampianatra ary miresaka mandrakarivany amin'ny fahatezeran'Andriamanitra, ary fahatezeran'Andriamanitra io dia lazaina midika tenin'ny testamenta taloha fa tahaka ny varatra izay mirefitra, afo mandevina, manimba sy mamotika izao tontolo izao. Ary dia hitantsika izany amin'ny tantarany Sodoma sy Gomora. Fahatezeran'Andriamanitra, varatra, afo mandevina, tsy misy mahatohitra, tsy misy mahasakana raha tonga izany fahatezeran'Andriamanitra izany. Ankehitriny ry havako, mampieritreritra ihany mahazo izao tontolo izao, mahazo ny firenetsika, izay azo heverina ho toy ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny fahotantsika, noho ny fahotan'izao tontolo izao, amin'ity aretina tena sahira-kevitra mandoalika izao tontolo izao, totady tsy hisy ahatohitra, tsy hisy ahasakana, ary tena eritreretina ho fahatezeran'Andriamanitra tokoa. Atao ny ezaka samihafa, fa tsy misy afaka ampitony ny fahatezeran'Andriamanitra afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Izy no fampijanonana, fampanginana, fampitoniana ny fahatezeran'Andriamanitra. Tsy azo atao moa manohatra an'Andriamanitra amin'ny olombelona, fa hoe misy teny hoe fahatezerana amin'ny rehetra, hamono sy handringana, tsy misy mahasakana an'izany. Kanefa no Jesosy Kristy izay mijoro eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ray, zany no fampitoniana, zany no fampijanonana, fampiononana ny fahatezeran'Andriamanitra. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, mahaverevitra ihany tokoa, andrandray toa mahakivy sy mampitanondrika azy ny toe-java-misy amin'izao vanim-potoana diavina izao, ary dia lasa ny fanehoan-kevitra maro samihafa, ity tokoa ve ny farany, sa fiandohan'ny farany izao tontolo izao,
ity tokoa ve ny asan'ny satana hamotika sy hanimby zao tontolo zao. Misy moa dia efa mivoy hoe io lay 900 ny bibidia, efa zao ny fahoriana maro isan-karazany. Mampitamberina antsika tokoa any amin'ny filazany tsara ny Matio sy ny lioko zany ny amin'ny fiafaran'izao tontolo zao sy ny fiavian'ny Kristy indray. Matio 4:20, lioko 2:20, zay mitanisa tokoa hoe isy firenena hitsangana mely firenena, horohorontany, fahoriana tsy isy toy izany, loza maro samihafa. Misy zavatra telo ihany mba singianjo amin'ny Matio 4:20 io ry havana, na ny lioko 4:20. Misy zava-dehibe anankitelo zay tiako mba tsongaina akoatra zay efa voizina hoe efa hifarany zao tontolo zao, efa miseho ny fahoriana sy ny loza samihafa, miseho ny firenena hitsangana mely firenena. Dia misy reto zavatra anankitelo reto. Hoy ny Matio 4:20, noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia mangatsika ny fitiavany maro. Ary mijery tokoa sika fa tena tsy misy fankatoavan-dalàna intsony zao. Mibiriko any amin'ny lalana tsisy ary dia ketraka ny fon'ny olona, tsy manam-pitiavana ny olona fa atao mifandranitra sy mifandrafy azy. Zay ny anankiray mba mariako. Ny anankiray faharoa dia ao Matio 4:20 hoe ary lozany be voka sy ny mampinono amin'izany andro zany. Manavantravatra ihany ny mpitsabo hoe amin'ity aretina ity mila mitandrina mafy ny be voka sy mitaiza kely. Ohatra mampieritreritra ilay tenin'Andriamanitra. Ary mbola mitoy io Matio 4:20 sy ny 20, hoy izy eo amin'ny 20, mivavay ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina no ahatongavany izany, no andosiranareo. Dia jerena tokoa fa tena efa mahery vaika ty aretin'ny rehefa tonga ny ririnina. Ka mivavaka tsika mba tsy ho amin'ny ririnina. Arabaky teny moa zany famakiana azy zany, arabaky teny tsotra dia tsotra, fa raha arak'hevitra ara-tsoratra masina ny amin'ny fiavian'ny tompo, ny amin'ny famaranana ny tantaran'izao tontolo zao, dia mivavaha tsika mba tsy ho amin'ny ririnina. Zany hoe tsy amin'izay mampangatsika ny fotsika, amin'izay anadonotsika an'Andriamanitra sy analavirantsika an'Andriamanitra no tonga ny tompo, fa engany mba amin'ny hafanamponao mivavaka, hafanamponao manolotra ny tenanao an'ny tompo no tonga izy dia anisan'ny olombonjena ianao. Ny an'ny Matio sy ny an'ny lioko zany ry havana, mitanisa ireo zavatra mampioroso mampatahotra mialohan'ny fiavian'ny Kristy. Fandesika hiverina eto amin'ny epistiliny Jaona, zay tsy mivoy zany zavatra mampatahotra, zavatra mampiororo zany na efa miseho ankehitriny azy, fa hiverenana zay voalaza tany amin'ny mpiandohana hoe Jaona, apôstôly ny fitiavana, apôstôly ny finoana, apôstôly ny fiainam-panahy. Ny zava-dehibe na inona fisehoan-javatra ankehitriny, na maro aza ny fanazava-kevitra izao io na zao io, na efa voalaza aza ny apahany maro amin'ny Matio 4:20 sy ny Luka 1:20, ny zava-dehibe dia mampiverina indray ny fitiavantsika an'Andriamanitra, ny fiombonantsika amin'ny Kristy, mba hahafahantsika miatrika zao zava-tsarotra izao. Mamerina indray ny fitiavantsika ny namantsika, manamafy ny finoana sy ny fiainam-panahy. Ka dia manafatra antsika Jaona apôstôly ho amin'izao epistily izao. Io Jesosy Kristy mpisolo vavantsika, io Jesosy Kristy mpampionona ny fahatezeran'Andriamanitra, ndesika hanorona indray ny fitiavantsika sy ny firaisampontsika amin'ny Jesosy Kristy, hanovozantsika hery, handraisantsika ny famelan-keloko sy ny famonjena. Andeha isika hanamafy ny fitiavana sy ny fifankatiavantsika, ka izao indrindra no fotoana mety hanehoantsika ny firaisan-kina, ny firaisam-po, ny fifampitsinjovana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, alady ny topasa, toeram-pamonjena ny zaza eo anivon'ny FJKM ity alahady anio ity. Fotoana izao iatsony ny tompo atsika tsiraray avy mba haneho fitiavana ireny zaza tsy misy mpiahy ireny. Misaotra ny fiangonana sika mandray andraikitra, ka dia manentana atsika mba hanohana sy hanampy haneho fitiavana azy ireny
mba hanana ny anjara ihany koa fifaliana sy fiadanana ao amin'ny Jesosy Kristy. Feny ariavana misaotra an'Andriamanitra isika no ny amin'ny Jesosy Kristy zanan'ilay tokana, Jesosy Kristy ilay marina izay misolo vavantsika eo anatrehan'Andriamanitra, mitondra ny fahotantsika ary manaisitra ny fahadisoantsika. Misaotra ny Jesosy Kristy isika fa izy no mampitony, izy no mampiolona ny fahatezeran'Andriamanitra. Ka engany ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana rehetra no amintsika tsiraray avy, hitondra antsika ho amin'ny famonjena, hitondra antsika ho amin'ny fahasitranana, hitondra antsika ho amin'ny fampaherezana, hitondra antsika ho amin'ny fifaliana sy ny fiadanana. Ho azy any ny voninahitra. Amen. Sinawambuni matukia
Hivavaka isika. Jesosy, ianao ny tompo sy mpamonjy anay, ekenay sy inonay, ka isaoranay mandrakariva, fa nanaiky hosorona hitondra ny fahotanay, ary mbola mifona ho anay eo ankavanany ray. Mangataka aminao zahay, ny hitsinjovanao anay isanandro isanandro, ka hanohananao anay amin'ny herin'ny fanahinao masina. Akekezo tompo ireo marary, ka sitrano ny tenany, esory ny tebitebiny, alamino ny sainy, ary ampahirezy ny fanahiny. Arovy sy toany amin'ny fanahinao indrindra ihany koa ny fianakaviany, ary omeo izay ilainy amin'ny fikarakarana sy ny fitsaboana. Jereo manokana tompo ireo mpitsabo sy ny manandrara amin'ny fitsaboana, ka arotsay amin'ny mandrakariva ny fitahiana feno fatra avy aminao. Ny mpitondra fanjakana, ny manam-pahefana, ny sehatra tsy miankina, ary ny vahoaka manontolo Andriamanitra, ataovy mahay manetry teny ao anatrehanao, ka iray fohy atoraka amin'ny Jesosy Kristy zanakao, amin'izao ady, hatrehina amin'ity valana retina ity izao. Tsy miafina aminao koa Andriamanitra, fa maro ireo fianakaviana no namohiny malalany, ny laozany avatiny. Ampionono ny fon'izy ireny, ary veloma eo anatin'ny fanantenana kristianina. Entinay mambavaka eo anatrehanao, apetraka eo am-pelatananao ihany koa, ny andavanandro mpiaina ny vahoakanao, ny asa fivelomana, ny adidy aman'andraikitra, ny fampianarana sy ny fanabeazana, ny fandriampahalemana, na tanàn-dehibe na ny any ambanivohitra. Tsy miafina aminao Andriamanitra, fa mandalo sedra sy fahasairanana tokoa izy ireny. Ireo any am-ponja, ny mpitondra-tena sy ny kamboty, izay tononona manokana eto, ireo ankizy beazina mitopaza. Tompo, jereo amin'ny indrafonao izy ireny ka hiantrao. Ampio izy ireny tompo kavonjeo. Aoka ianao no hiantso mpanompo maro, mba hanoana sy hanampy azy ireny. Mivavaka aminao izahay, ho an'ny fiangonanao, amin'izao vaninandro diavina izao tompo, ampijoroy ny fiangonana, ho tena vavolombelonao tokoa, eo anivon'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana tompo sy mpanavotra anay, no angatahana izany, ary amaranana izao vavaka izao, amin'ilay vavaka nampianariny anay manao hoe, rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao etỳ tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay anio ny anina saza ho anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafahana amin'ny ratsy, anao amin'ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Sanahari utahiwi tanindrazana atusulalangava tanrifaiza engane anzaka
raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana riavana ny tsodrano atolotr'Andriamanitra ho anareo. Andriamanitry ny fiadanana ny hahamasina anareo samotanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahy nareo, arovana ny ainareo, arovana ny tenanareo, ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ho azy ny voninahitra, ho aminareo ny fiadanana. Amen. Dia ho an'Andriamanitra ireriana ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.